amin'ny fifaliana indray ry avako malala amin'ny tompo no iarabanantsika mpanakavo finoana rehetra na tratra izao farany herinandro izao farany herinandro fa andrenesantsika indray izay sitrapon'Andriamanitra ambarany tenin'Andriamanitra mofinaina ao antsika aneo ivavaka ary isika ry avako. Andriamanitra rain'ny famondram-po sy ny fiantrano misaotra sy midera mankalazanao zahay, lay Andriamanitra be fitiavana, lay Andriamanitra be fiantra, lay Andriamanitra maharo-po sady be famondram-po, lay mitahiry anay ho amin'ny fahatsarana. Eny na dia namakivaky ny fiainanay tao anatin'ny fahalotona sy ny fahotana ry zahay, dia nao Andriamanitra kosa namindra fo sy miantra, maharo-po ary tsy nitahiry fahatezerana taminay. Dia indro izay Tompo, velona ankehitriny miaina ny famondram-ponao, koa misaotra, midera, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao. Fa amin'ity ity koa mbola sitraka ao Andriamanitra ny andrenesanay ny teninao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Angatanay hatrany arak'izany ny fiasan'ny fanainao masina, hanorotoro ny fo vatonay, hanova ny petrakevitra efa mipetraka mialoha ao anatin'ny sainay sy ny fahalalànay, ary indrindra andresy lahatra anay hanaranay ny sitraponao. Avy fanay masino, avozy ny finoanay sy ny fanarahanay anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray ry avako. Amin'ity an'ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4, ny andininy 2:30 hatramin'ny 7:30. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano, raha nivarotra izany, dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly, dia nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary Josefa, izay nataon'ny apôstôly hoeko Barnabasy, izany hoe raha dika, zanaky ny fananarany, Levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana ao aminao anery avako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lay tompo ny finoantsika. Amen. Raha vao miresakintsika ry avako hoe bokin'ny Asan'ny Apôstôly, dia io boky io no bokin'ny tantara ao amin'ny testameta vaovao. Bokin'ny tantara, ary raha marina kokoa dia boky mirakitra ny tantaran'ny fiangonana, ny fiangonana kristianina. Hitantsika ao anatin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly avokoa, nanomboka hatrany amin'ny fiorenan'ny fiangonana, ny tarany, ny fizahantsoetra izay nolalovana, ny fiainan'ny fiangonana, ny faninjehana, ary indrindra ireo zavatsarotra izay nolalova ireo apôstôly samihafa. Hita taratra ao anatin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly avokoa ny tantaran'ny fiangonana voalohany
izay nitantanany tompo sy nitantana ny fanay masina azy. Amin'ity ry havako malala, andeha ho takaritsika amin'ny alalan'ity mofinaina ity ny fiainan'ny fiangonana voalohany na ny maha izy azy ny fiangonana. Ny maha izy azy ny fiangonana voalohany indrindra dia miaina anaty fiombonana. Miaina anaty fiombonana. Izao no voalazany tenin'Andriamanitra eto hoe ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Fiangonana miaina amin'ny fiombonana, izany no tazantsika eto. Ny teny Grika ilazana ity fiombonana ity dia ilay hoe koinonia, izay entina ilazana fa fiombonam-piainana anaty ka miombona amin'ny fo, amin'ny fitiavana, amin'ny fihetsem-po iray ny mpino, entina manompo ilay Andriamanitra iray. Miombona amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tokana ny mpino izay tokana ihany koa, na ny fiangonana izay tokana ihany koa. Ny zavatra tazantsika ry havako malala dia izao: niala avy tany amin'ny fiainana mahajiosy tao amin'ny fiavahana fahatestamenta taloha ireto fiangonana ireto, dia niorina noho ny asan'ny fanay masina. Ka raha vao niorina ity fiangonana vaovao ity dia tazantsika fa rafitra vaovao, rafim-piaramonina vaovao no nitantanana ilay fiangonana vaovao. Raha mijeritsika any amin'ny fahatestamenta taloha mantsy dia tazantsika any ireo ankolafy samihafa izay nitondrana sy nitantanana ny fiangonana, ary natao amin'ny tempoly aza dia nisy kianja samihafa izay fizarazarana hahafahan'ny tsiraray avy manompo. Misy ny kianja masina, misy ny kianja ho an'ny vehivavy, ary misy ary ny antsoina hoe kianja masina indrindra tao amin'ny tempoly, ary misy ny kianja ny hafa firenena. Izany tena voasokajy araka ny ankolafiny ny fanompony ny tsiraray avy tao amin'ny tempoly. Fa rehefa nitsangana kosa ity fiangonana vaovao izay naory ny fanay masina ity, dia rafim-piaramonina vaovao no nitantanana azy, dia ny hoe niombonany avokoa ny fananany rehetra, niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Izany hoe ao ambadik'ilay fiombonana dia misy ny fanafoanana ny tena, fanafoanana ny maha izy azy ny tsiraray. Ary dia izay mihitsy ary no hita eo manao hoe eo amin'ny 4:3 manao hoe fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, nofoanana ny alahelo tao aminy, nofoanana ny maha izy azy fa niaina ny fiainam-piangonana dia ny fiainam-piombonana izy. Fa nisy ihany koa ny olona nanana araka ny 4:3 hoe fa izay nanana tany na trano, raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo ka napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly, dia nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Izany hoe fiaramonina vaovao mampitovy tantana ny fiainam-piangonana, ka tsy misy ny ambony, tsy misy ny ambany. Zany ny fiainana, nofoanana ny maha izy azy ny tena, ka tsy misy ny olona sahirana, tsy misy ny nalahelo, ary tsy misy ny nanambe, fa ezaka ao anatin'ity fiangonana ity ny mampitovy ny fitantanana ho an'ny rehetra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny fanay masina no nanorina ity fiangonana ity. Naory ny fanay masina noho ny amin'ny Jesoa Kristy izay lohan'ny fiangonana. Ary hitantsika tsara fa i Jesoa Kristy no fenitra fakatahaka ho an'ity fiangonana vaovao ity, ho an'ity rafim-piaramonina vaovao ity,
dia rafitra izay nalaina tahaka sy notovozona tao amin'i Jesosy. I Jesosy Kristiany ilay nanafoana ny tenany i Jesosy Kristy ilay nandao ny lapany sy ny hareny sy ny voninahiny ka tonga nonona teo akaikitsika. Izy ilay nahafohy ny hareny ka zary lasa nampanan-karena antsika. Hita taratra arak'izany ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa miaina ny fiainan'i Kristy ny fiangonana vaovao. Ao amin'ny Kristy no misy izany fiombonana faratapony izany. Ary izany ihany koa no isintomana ny sain'ny mpino rehetra ankehitriny. Isintomana ny sain'ny fiangonana hiaina sy hevitra hamerina amin'ny laoniny indray izany fiangonana miaina amin'ny fiombonana izany. Antsona ny mpino arak'izany mba tena hiaina amin'ny fiombonana marina. Antsona ny mpino hampandefitra ny ampon'ny tena manokana ka hanafaona ny tena hidirana ho amin'ny fiombonana ny fiangonana. Ny lojika zany ry havako malala, raha te hianatra amin'ny Kristy isika, raha te hianatra ny fiangonana voalohany isika, dia tsy maintsy foanantsika aloha ny maizy azy atsika rehetra rehefa ao anaty fiangonana zany, dia ho foanana avokoa ny titra rehetra any ivelany. Ao amin'ny fiangonana zany tsy misy hoe jeneraly, tsy misy hoe rasefo, tsy misy hoe mpivarotranana, tsy misy hoe mpivarotra charbon, tsy misy hoe somero, tsy misy titra azo entina ao anatin'ny fiangonana. Fa foana avokoa izany fa miditra amin'le lalam-piainana lalam-piombonana vaovao dia ny fampitovizana ny mpino rehetra antsoina hoe kristianina izy. Rehefa mijerytsika ry havako ny fizarana ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko 12 dia ambara mihitsy fa omena fanomezam-pahasoavana samy hafa ny mpino. Kanefa io fanomezam-pahasoavana io dia ambara amin'ny Korintianina voalohany toko 12 ny 1:12 manao hoe ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray, zarazaraina ho azy rehetra araka ny sitrapony. Izany hoe tsy anjara mpino zany no mamaritra ny fizarazarana fa anjara ny fanahy masina. Ny fanahy masina manome fahasoavana, manome ny fanomezam-pahasoavana, fa anjara mpino ny miombona ho iray. Ao amin'ny bokin'ny Filipianina toko 1 dia miantso ny mpino rehetra ho ny voalaza hoe hany ataoko aoka ny fitondran-tenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy mba andrenesako ny toetrareo fa maharitra amin'ny fanahy iray ihany ianareo ka miray fo hiara-ezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Tena antsony isika arak'izany hiverina amin'ny fiainam-piombonana izay tena fiainan'ny fiangonana, hampandefitra ny maizy azy ny tsiraray fa hampisongadina kosa ny fiombonan'ny mpino. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany ry havako malala, raha miresaka tsika mahakasika ny maizy azy ny fiangonana, dia ny hoe ny fiangonana, ny maizy azy ny fiangonana dia ny fitoriana an Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ny maizy azy ny fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Hoy ny 7:30 manao hoe ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan Jesosy Tompo ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Antom-pisian'ny fiangonana arak'izany ny manambara sy milaza ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny antsoina hoe fiangonana dia izay afaka milaza fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tsy nijanona tao am-pasana izy, na
resy araka ny fieritreretin'ny jiosy fa Andriamanitra mpandresy izy ka nandresy hatramin'ny fahafatesana. Ary zany fandresen'ny Kristy zany nitsanganany tamin'ny maty izany no reharehan'ny fiangonana sy antom-pisian'ny fiangonana rahateo. Raha antsoina hoe kristianina ny fiangonana dia ny fanaovana ho zava-dehibe ny fanambarana ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty zany no vaindondrarana. Hitantsika ane ny fampianaran'ny apôstôly Paoly raha miteny izy ao amin'ny Korintiana 1:5 dia ambarany mazava fa zany fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty zany no fototro ny finoana kristiana. Noho izany raha tsy misy zany fanambarana ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty dia foana raha teo ihany koa ny maizy azy ny kristianisme, ny maizy azy ny fiangonana. Hoy Paoly apôstôly miteny manao hoe fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na de Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Korintiana 1:5 ary eo amin'ny 7:7 dia hoy izy manao hoe ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Noho izany ity filazany tsara manambara ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ity, io no fototro ny fiainana kristiana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tena zava-dehibe amin'ny fiangonana arak'izany ny fanambarana fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana Kristy. Zava-dehibe amin'ny fiangonana ny filazana fa maty isolo voninantsika teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana Kristy ho fanavotana antsika. Tena zava-dehibe zany, saingy tsy azontsika adinoina fa mihoatra lavitra noho izany ny filazany tsara zay ambarantsika dia ny fitsanganan'ny Kristy, lay fandresena mezinezina, nandresy ny fasana, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny faharatsiana sy ny fahalovana, nandresy an'ny satana sy ny firongony rehetra. Zany no filazany tsara mendrika ho torian'ny fiangonana. Noho izany ambara ry havako malala fa raha misy fiangonana ka tsy sa manambara ny izany filazany tsara izany, zany hoe raha misy fiangonana tsy sa manambara fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy dia ambara fa tsy fiangonana izy ary tsy Kristy no nanorina ny fiangonana. Raha misy milaza fa tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy any Kristy izy, fa zay any Kristy dia manambara zany fitsanganany izany. Jerentsika ane ny fiainan'ny apôstôly rehetra ao amin'ny asan'ny apôstôly ao fa rehefa nosamborony reo apôstôly reo, rehefa nalainam-bavany reo apôstôly reo dia tsy nanana havaly na ny fitsaram-piangonana na ny fitsaram-panjakana izy reo afa-tsy ny amin'ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Noho izany isika fiangonana ankehitriny dia manana didy hanambara zany filazany tsara ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty izany. Manana didy isika hanambara amin'ny hafa, amin'ny mpiarabelona, amin'ny mpiaramonina ary amin'ireo sokajin'olona samy hafa zay tsy mety mino azy dia hananantsika didy lehibe hanambara fa zany filazany tsara ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty zany no manafaka ny fiangonana, ary zany filazany tsara ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty zany no mampahery ny fiangonana sy andraisan'ny fiangonana ny fahasoavana. Araka ny voalaza manao hoe ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly, dia avy eo voalaza indray manao hoe ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Zay te azony be zany dia manambara fa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Raha fehezana ny tenin'Andriamanitra ry havako malala dia ny hoe misarika atsika ity mofinain'androany ity
misarika atsika hanova fotom-pisainana, misarika atsika hanova fomba fiaina vaovao tena iaina amin'ny fiainana kristianina marina tokoa. Anaisitra sy ampandefitra ny fiatsaram-belatsy any-pino, ny fanaovana ny tsy miady kanefa ny kibay akelika ihany. Hampandefitra ny fiolonolonana ao anatin'ny fiangonana, hampandefitra ny fizahan-tavan'olona, fa anasongadina kosa ny anjara toeran'ny koinonia na ny fiombonana. Io fiombonan'ny mpino io no maizy azy ny fiangonana. Ary rehefa miombona ny fiangonana dia antsoina hanambara filazantsara tokana dia Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Mahereza ry havako fa ho amin'izany no ny antsoina atsika fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, endre ny fifaliana mangorakoraka ty anatin'ny fonay mahatsapa fa Andriamanitra nanorina ny fiangonana hatramin'ny voalohany, dia Andriamanitra nikiasa sy nanorina fiangonana sy zavatsoa ao anatin'ny fiangonana. Tsapanay ankehitriny ny hadiry ny fitiavanao ny fiangonana, ary vonony zahay hanaradianao, hiombona, hampandefitra izay rehetra disadisa sy izay rehetra lonilony anananay tsiraray avy ka mampizarazara ny fiangonana. Eny, vonizay hiady amin'ny Satana, lay mpampisaraka, fa hiombona aminao fanay masina lay mpampiombona kosa, mba hahatonga ny fiangonana ho tokana anambara ny filazantsara tokana. Ankehitriny ary dia arovy sy ambino ny fiangonana ao, ho fiangonana mpandresy, ho fiangonana mahery amin'ny asa sy amin'ny teny, ary ho fiangonana afaka mijoro vavolombelonao sy hitory ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra. Dia entinay ambavaka eo anatrehanao ny fiainan'ny fiangonana hatramin'ny atsipiriany indrindra, ny mpitondra fiangonana sy ny mpitondra fivavahana rehetra. Entinay ambavaka ny rafitra tsiraray avy, mba ho rafitra misy fiainana, mba ho rafitra vaovao manaiky ho avozin'ny fanay masina, ary rafitra izay afaka hitondra fanavozana ny fiangonana manontolo. Fa mivavaka izay ho amin'ny sarabamben'ny fiangonana kristianina rehetra, ny kristianina tsiraray avy isambatan'olona ao anatin'ny fiangonana, Tompo avozy, andray ny fanavozan'ny fanay masina tokoa. Zany ary Tompo nivavaka angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay Tompo membonahitra anio sy rampitso ary mandrakizay. Amen.